ndraiky koa le Hallelujah. Amen. Kenao no le asa fefesika zany niza betenao iza tierno talo fa tsy mazo faly no au contraire ao ambadiky ny fifalinao misy connexion tsy tapaka fa misy vokatra tonga de korina isan'ny amin'ny orakoraka mandany Jeriko vita fa boroly mandariny vita zao fa misy marenina mipoka sady sofa Hallelujah. Tonga say Peter isan'andro i malemy io onotra zao fa ny malemy io tu usi Peter sono mandalo sono mutseno zala isan'andro fone voka ndray lá e veriny io malemy io zany mahazo mitondra rakitra moto Peter usi Peter fa rehefa feno fanahy zay izy tonga le fampianarana ndray andro manan-javatra izy fantatry Peter Manana hoje isso. Não está no valendo, você lembra dele? Meu, Jona. Amém na sua amém. Olha a decisão. Isso não. Nós planejamos, nós alumínio mas tem que usar. Passou? Orang kacau dia. Isso pun kata macam mana? Cuma nak planejamos. So manana. Funa de manta. Amen. Jesus gan Nazareth. Tsaka. Hallelujah. Você precisa Peterson. Manara ko sa mande. Sira na siya nang kanon transform sa. Tuga dinito to fonte pun. Zavatra mampimeha na fahagagana zany azy nataon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fanahy koa mandray an'ilay izy dia zao le ataony lehibe amin'ny synagogue reny ndray mijery anazy tsy mba hoe ary koa nandeha ty raha zaho ohatra hoe Nicodemos ohatra tena nandeha le izy fa izy nanao an'io dia mba manontany Peter nianaran'i Jesosy avy any Nazareta na hitana ny fanonteny an'izay amizay Peter rehefa avy eo dia tsisy niova fo tsisy niova mino fasady azaka fahagagana ny reto Madagasikara manomboka iongana fahagagana amizay Hallelujah. Eny hoe raha mampiasa any Andriamanitra afaka ampiasanao koa izy zao fotsiny aloha mila mifankatia tsara tsika vao miampita le izy tsara tarazay io zany fofeny fitiavana tena mitsotra aminareo za tsy mahininino mety gaky rehefa za tsy mahafagagana zany na manasitrana seray raha tsy evina ny olona dia metrahantana ny po fa tsy mety sitrana fa rehefa miteny sa hoe manana resakafo zay tena fa mavibeo azy farana aloha mitsanganako anareo Genesis voalohany andiny faharoa ahoana ny fomba fiasan'io famoronana eo ho sisy tena Andriamanitra tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany tsy nisy endrika sady foana ny fanahin'i Jehova nanomba tambony rano lalina ndika io mamomba dia hoe nieritseritsy na nandinika be teo amin'ilay toerana dikany amin'ny teny grika zany hoe Andriamanitra zany nieritseritra alohan'ny teny
fananan'Andriamanitra, ao amin'ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ny fieritreretan'Andriamanitra. Ny anao koa ohatr'izay. Ao amin'ny fananao no mitoetra ny fieritreretanao satria norinotry an'Andriamanitra ianao. Tena tsara taran'izay. Samy hafa ny atao hoe fisaintsaina sy fieritrereta. Fieritrereta na fanahy fisaintsaina ao amin'ny aina ary ny fahatsapana eo amin'ny vatana. Tsara taran'izay. Zao zavatra misy. Andriamanitra efa ny saintsaina no voateny. Le teny zaraiko eto zany tsy teny mila saintsainanao intsony fa izy nandinika teo alohanao fa tonga dia mianatra le izy ty fa vita sedra tsy mahareteka. Alleluia. Inona namana fa maninona ny volamena ny sedraina. Sedraina izy mba ivoaka hoe tena volamena afaka atao ny taibarahana rehetra. Tsara tanazay. Dia rehefa hita hoe volamena ampiasaina amin'izay. Ka le teny omenanao amin'ny arivo tsy teny hoe mbola mila eritreretina fa Andriamanitra rehefa mieritreritra talohan'ny teny nampisy ny zavatra rehetra dia ianao indray asaina mieritreritra ao amin'ny teny ianao. Ozy izy Andriamanitra, ozy izy tamin'ny Josoa, aza vela ihany ao masonao izay zavatra voalaza ao anatin'ny boky io ity lalàna ity, saintsaina andro aman'alina. Andriamanitra mieritreritra aloha vao miteny, rehefa avy mieritreritra Andriamanitra teny vita sedra no omeny anao. Fa rehefa tonga eo aminao izy, ianao mila manova ny sainao amin'ny fampidiranao ao anaty memoaranao sy fandresen-dahatra ao am-ponao izay zavatra nitenen'Andriamanitra aminao fa zay lazainy ihany marina. Alleluia. Alleluia. Zay le fitsipika zay. Ka miankina amintsika ny fandiniana teny. Zao amin'izay fiseho le izy amin'ny etapy farany. Rehefa mandinidinika ny teny ianao, misaintsaina an'izay lazain'Andriamanitra eo, dia zao ny zavatra misy. Lasa avadiky ny fanahy masina ho feo ao amin'ny fieritreretanao izay zavatra novakianao. Zay le atao hoe révélation. Taritiko tsara ndaso ohatr'izao le izy. Raisinao le teny dia saintsaininao eo. Zao no lazain'Andriamanitra taminao. Ray, telo, efatra, andro manalina. Dia vezy ao anatin'ny lohanao le izy. Koa tsara tanazay ny dia avy eo amin'izay misy bitsika tonga amin'izay manazava an'le teny. Hoe zao ny dikany io teny io. Zay le tao hoe manisy feo an'le teny ao anatinao ny fanahy masina. Etapy voalohany zay. Rehefa tonga feo ao anatinao le teny ny saintsainao, zay ianao no atao hoe mahazo fanambarana na mandray révélation. Dia avy eo amin'izay iny teny voarainao iny asianao feo ianao indray no miteny. Zay ny anjely vao mietsika manatanteraka an'le somareteka manatanteraka. Inona zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra tsy mitranga ety ivelany raha tsy teneninao. Satria ny antony ilana ny vatanao iteny mba horeny zava-misy manodidina anao izay any anatiny ao. Matavotsoa mitana zay miaina. Ka ao anatin'ny révélation mpamoronana ilaina ny fiteneninao fa aprimo fandrinanao. Aza mitete foana. Alleluia. Zao le izy. Lasa vadikiny fanamasinao feo ao amin'ny eritreritro lalina le izy. Ao anatinao le izy. Zay le atao hoe révélation. Tonga ao anatinao ny fahazavana. Mandesy lahatra ny sainao. Anaiky le fahamarihana amin'izay. Avy eo dia mila asianao feo amin'izay le izy. Ndao le jerentsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izao teny zao. Ao boky mpanao salamo ao le izy. Ao boky mpanao salamo fatelo amin'ny zato ny andino faharoapolo. Alleluia. Raha ny salamo fatelo amin'ny zato ny andinina faharoapolo. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazarety. Soran'i Jehovah ianareo anjeliny. Hitanareo amin'izay? Dia ianareo izay mahery indrindra sady makatony didiny ary miaino inona ny feo an'ny teniny. Ny anjely zany tsy manao ninnininy ao fiainanao zany. Amin'ny fanompony anao amin'ny maha-olom-bavonjy anao. Hébreux 7:7. Raha tsy teneninao le teny ao anatinao, lina be ny anjely eno ny feo an'le teny. Andao ny ariva iteny efa niteny zay Andriamanitra, ho asitsika feo amin'izay le izy. Tsika zany le bafina. Alleluia. Fa izy miteny atao anatsika. Ho asitsika feo le izy ary ataontsika boostera mihitsy. Amen.
anao aingana. Alleluia. Do fafaina amin'anitra tara dia tsy misy Andriamanitra fitsika manontolo. Aloha zavatra rehetra alohan'ny arivo. Zava-ponty fivorian'ity. Zava-ponty